toloranay ny arahaba ho mba hampirarian-tsoa isika rehetra izay manaraka ity fandarana ity. Raha mpitso ao alarobia 1 Mey no andro farany ahafana misoratra anarana ao amin'ny lisitry ny mpifidy araka ny tety andro napetraky ny CENI ho an'ny fanavaozana tanteraka ny lisitry ny mpifidy izay natomboka ny 1 Oktobra 2024. Hitondra fanentanana farany mifandraika amin'izany isika ato anatin'ny fandaharana olom-pirenena ao anio. Fanentanana izay efa naverina ombieny teto saingy amafisina anio satria anio isika no afaka manao izany farany. Asaina ampitiavana ary ianao anjoy ny fandaharana hatramin'ny farany. Faradoboka amin'ny fanentanana ho antsika olom-pirenena mpifidy ny anio. Andeha ho tsy ahevintsika ato anatin'ny tapany voalohany ireo teboka fototra tsara ho fantatra mikasika ny fisoratana anarana ao amin'ny lisitry ny mpifidy izay nisokajinay ho 3. Voalohany, ny fisoratana anarana ao amin'ny lisitry ny mpifidy dia zosy adidy ho an'ireo olom-pirenena rehetra feno 18 taona ka manana kara-panondrom-pirenena, mizaka ny zo-pirenena malagasy ary tsy mbola voaheliko ny lalàna isazy. Fotom-pisainana hananabeazana antsika teto anivon'ny fandaharana hatramin'izay izany ary novoizina teto an-trano fa tsy zo fotsiny ihany no ananana amin'ny maha olom-pirenena vanona fa ny zo dia mitaky adidy aman'andraikitra. Ny zo izay tombotsoa azonao takiana amin'ny rafitra isan'ambaratongany, ny fiarahamonina isa-tokony sy ny mpitondra isa-tsokajiny mantsy dia mifamaly amin'ny adidy sy andraikitra izay asana fihetsika azo takiana aminao ihany koa. Faharoa, ny fisoratana anarana ao amin'ny lisitry ny mpifidy dia isan'ireo fepetra takiany didy amandalàna ahafana misitraka feno ny zo mampifidy, izany hoe ahafana mandatsabato sy maneho ny safidy amin'ny androm-pifidianana, ahafana mirotsaka ho fidiana ary ahafana mitondra fitarainana na fitoriana eny amin'ny fitsarana mahefa ao anatin'ny fifanolanana ara-pifidianana. Izany hoe raha fehezina dia izay misoratra anarana ao amin'ny lisitry ny mpifidy no afaka misitraka ny zo sy manefa ny adidy amin'ny mampifidy azy. Ary koa tena manana fahafahana tanteraka isitraka ny fahefanana ampindramina azy araka ny famaritana ny demokrasia dia ny fanendrena izay olona heverina fa afaka hitondra ny firenena. Fahatelo farany izay tsy kely indrindra, ny fisoratana anarana ao amin'ny lisitry ny mpifidy dia manamafy ny tena fitiavan-tanindrazana sy ny maha olom-pirenena vanona. Efa nambarantsika ihany koa teto amin'ny fandaharana fa ny fitiavan-tanindrazana dia ery anaty mampietana ny fosin'ny saina mampanahy ny olona iray manoloana ny tanindrazana ka manaingy azy ahatsiaro tena hitady izay fomba rehetra azony atao ahitany rehetra ny anjara tombotsoa sy fandrosoana ho azy fa indrindra ny tombotsoa iombonana. Andeha ho fehezintsika ato anatin'ireto fanentanana avy amin'ny olom-pirenena ireto izay rehetra voalaza no sady tapany faharoa ihany koa amaranana ny fandaharana. Tanantsika mpiray-tanindrazana izany mpiarahamonina namana sy tapaka izay mbola tsy nisoratra anarana any amin'ny listim-pifidianana dia manatona antsika izany manentana antsika izany anatona amin'ny birao tokotany akaiky antsika fa amin'ny larobia ny farany fisoratana anarana. Entanina tsika ampela indrindra fa tsika renim-pianakaviana iaby manerana ny nosy mba hanentana ny ankohonantsika gn'anaky na ny zafy efa feno taona mba hisoratsy ao anatin'ny listim-pifidianana mba hananantsika safidy hifidy zay olo tiam-potsika manerana ny nosy. Manana zo, manana didy, manana andraikitra zahay maha olom-pirenenanay, izay no mahatonga anay hanentana ny vahoaka malagasy mba hisoratsy anarana ho anaty listim-pifidianana. Dia ireny fanehoan-kevitra mitondra fanentanana ireny no amaranantsika ny fandaharana olom-pirenena ao. Ampatsiahivina trano fa raha ampitso 1 Mey sisa no fotoana ahafahantsika misoratra anarana ao amin'ny lisitry ny mpifidy izay lisitra ampiasaina amin'ireo fifidianana rehetra ho avy amin'ity taona 2024 ity. Toloranay fankasitrana trano isika ary entanina mba hifanentana araka ireo afatra efa nampitaina tato anatin'ny fandaharana androany. Mandrapitafa indray ary topo klasy topo 5.